Araka ny fanamboarantsika teo amin'ny fanadidina teo aloha dia tsy tonga nandray anjara ao anatin'ny fianambe nasionaly ho an'ny fampihavana pirenena tamin'ity androany ity ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny profesora Zafy Albert. Ny momba izay tsy fahatongavan'izy ireo indrindra no entina ho anao ao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Banga ny toeran'ny filoham-panjakana teo aloha Zafy Albert sy Andry Rajoelina teny amin'ny CCI Vato. Raha nandray anjara tamin'ny fihaonana tamin'ny filoham-pirenena izy ireo nanomboka ny 9 Desambra 2024 ny sitaka ny dinika ho amin'ny fampihavana pirenena tarihan'ny filoham-piangonana efatra eo anivon'ny FFKM izy ireo avy eo. Fisitahana izay noho ny antony samihafa. Niala ny dinika taorian'ny fanindrenan'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo ny filoha an-teteza mihita teo aloha Andry Rajoelina. Nitaky kosa ny fanoloana ny rafitra FFM ary fametrahana ny CNR ny profesora Zafy Albert. Tsy tanteraka izany ary nisitaka ny dinika ny volana Martsa nanatanterahan'ny dinika isa-paritra. Manoloana ny tsy fandraisana anjara ny filoha teo aloha Zafy Albert sy Andry Rajoelina amin'ny fihaonam-be nasionaly ho amin'ny fampihavana pirenena dia manana ny ambara ny filoham-pirenena teo aloha ny Amiraly Didier Ratsiraka sy Marc Ravalomanana. Izy ity ny fampihavana pirenena fa tsy hoe fampihavana filoha ary matoa tsy eo ny filohana misy problème izay indrindra ny fampihavana pirenena betsaka amin'ny problème eto Madagasikara ao anatin'ny problème ny Madagasikara tsy nahatongavan'izy ireo tsisy olona manana ny rariny azazy tsisy olona diso izany izay indrindra nanaovana mba handravonana mba hankazavana vahaolana amin'ny problème rehetra izay misy eto Madagasikara na problème nafaritra na problème économique na problème social na problème tokony tonga zareo manelavelatra eto zao ny problème ahoana tsy eto mamahay olana tsy manimetsiny aho fa hoe fomba zavatra ihany zany mandeha io amin'ny fahitako azy rehefa misy volonté politique. Ahoana fahitanao an'ilay hoe tsy tonga le hafa zany ho avy ihany eo. Tao anatin'ny tafanataony tamin'ny mpanao gazety dia nanao antso tamin'ny fandraisana anjara ny rehetra amin'ny fihaonam-be nasionaly ho amin'ny fampihavana pirenena ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nambarany fa tsy manary tokony tenany amin'ny iverenan'ny filoha roa Andry Rajoelina sy Zafy Albert amin'ny dinika ho an'ny fampihavana pirenena.